antsika rehetrarehetra amin'ny tendroany ity ravana malala. Ato anatin'ny fandarana vavaka maraina isika, fa indray tafahoana amintsika rehetrarehetra. Marabantsika ary manana fiadanany tompoko amintsika tsirairay avy indray. Izay tafahoana eto androany dia tahiny tompo daholotsika rehetrarehetra. Ary vavaka indray tsika androany tsy nisy moa fandarana tamin'ny alatsinainy noho ny programa maromaro izay nifanotona. Androany indray tsika dia tafahoana eto. Soratsika an'Andriamanitra foana ny fotoana mbola afafahantsika mihaona tahaka an'izao dia an'Andriamanitra ny voninahitra. Ary vavaka indray tsika androany ametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra ravana. Tanatin'ny vavaka maraina ity andraisantsika hery. Mentsika mamakivaky indray ny fiainantsika izay araka ny tenin Jesosy manao hoe na dia ny avoky ny anio tokoa aza dia tsy fantatsika. Tsy haintsika ny zavatra mety hitranga androany. Manana programa tsika androany andeha hanao ny zavatra rehetra izay mety programa efa ao anatin'ny saintsika sy napetrapetrakitsika hatramin'ny omaly. Fa tsy fantatsika nefa ny zavatra izay hitranga na dia ny anio aza. Mahatonga antsika androany mbola manatona an Jesosy indray dia miteny hoe Jesosy tsy fantatra tokoa izay avoky ny andronay na dia ny 2 minitra sy ny 2 sekondra aoriana n'izao fandarana izao tsy fantatritsika fa Andriamanitra kosa nefa dia mahalala ny zavatra rehetra. Izany mahatonga antsika manakana ny fiainantsika amin'ny fona. Amen. Afaka tsika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra tsika amin'ny fahatongavantsika eto androany. Velominaina no velonaina soamantsara indray tsika rehetrarehetra. Nomena fofona mahavelona. Nomena antsika ny zavatra rehetra afahantsika mihetsika androany, afahantsika miaina androany. Zava-dehibe izany. Zava-dehibe izany dry afana. Nahita ireny olona anatina nisy fotoana nahita documentaire dia ireny olona efa tsaboina anatina soins palliatifs ireny. Olona efa endrasina fotsiny sisa hoe roviana ny andro afatesany fa dia atao izay mahafalifaly azy, atao massage dia hitanao mihitsy hoe tsy miadana intsony ilay olona na dia voadidiny zavatra rehetrarehetra azy na dia manodidina azy daholo aza ny amin'ny firy-mietsy ny fianakaviana sy ny olona rehetrarehetra. Hitanao mihitsy hoe tsisy fifaliana izany intsony efa fiandrasana fotsiny. Roviana no faty. Dia misy ramatoa anankiray tena mitomany tsy mitsahatra ny mitomany izy. Izao zavatra teneniny eo ambony lefandrina izao ozy izy. Eto aozy izy tia hanao zavatra be. Tia hanao zavatra tsara be dia be aozy izy. Na ho anahy manokana, na ho an'ny manodidina fa saingy tsy afaka intsony aozy izy. Nandritra ny 7 taona aozy niady tamin'ny aretina. Fa izao vao tena tsy afaka hoe efa tena ho tapitra ny andro dia tsy afaka intsony tsy afaka mampifaly ny ankohonako intsony fa miandry sisa. Dia eto am-pandriana dia mitomany izy ravana malala. Izy nefa mbola afaka miteny tsara, mbola afaka mihetsika izy ary mbola manana emosiona, mbola mitomany izy. Ozy hoendry Jesosy eo am-pandriana ty ramatoa ty manana faniriana hanao zavatra tsara. Ozy hoe Jesosy indray andro any raha sanatry izany eo amin'ny toerana ohatran'izao hoe eo ambonina fandriana ny hopitaly ka efa eritreretiny efa ho faty, mbola fantatry ny ataoko Andriamanitra. Latsaka ny ranomasy dia niteny mbola fantatry ny ataoko Jehovah, mbola haiko ny ataoko. Hiteranao anaty eo amin'ny fandriana ny hopitaly eo. Atao daholo izay mahafaly an'ilay olona fa tsy mety tonga ao anatin'ny sainy mihitsy hoe andefa sira fiterana reto sa mba hiterako an'Andriamanitra eto amin'ity fandriana ity. Haleloia, tsy fantany izany. Izay za Jesosy haiko ny ataoko raha izany eo amin'ny toerana. Androany ianao mbola teo amin'izany toerana izany, mbola eo amin'ny toerana tsara mihitsy ianao izao. Anatin'ny tokantrano ianao, mbola andeha hiasa ianao, mbola tsy anatina soins palliatifs ianao. Anaty izany aza dia fantatsika koa ny ataontsika. Tonga eto an-tongotry ny Tompo. Hampifaly an'Andriamanitra angentsika. Hampifaly an'i Jehovah angentsika. Fa rehefa mampifaly an'i Jehovah koa tsika dia hampifaliany koa ny fiainantsika ravana malala. Izany ny zavatra tsara indrindra azonao atao androany. Lavitra anao ny ankohonanao. Tsy hainao ny mampifaly ny ankohonanao satria lavitra anao izy, tsy mba hitanao akory izay atao azy. Tsy maninona izany. Fa Jehovah eo anilanao dia hampifalio Andriamanitra. Dia hitanao fa Jehovah ny ameno mibaka ary izy ihany koa ny hampifaly ny adiny ankohonanao tsy eo anilanao azy. Sotranao izay Jesosy no fitiavanao. Sotra. Sotra fa velonaina soamantsara indray ny mpanomponao Andriamanitra. Notafianao hery sy tanjaka. Notafianao fahasalamana. Jesosy amin'ny sotranao izay. Nomenao anay ny arena
lehibe indrindra Andriamanitra. Tian'ny olona rehetra ny anana tombonandro-pahavelomana. Na ny olona marary mafy aza amin'izao fotoana izao dia mbola teo velona. Manao ny fomba rehetra mba hahavelomana satria fantany fa tsy misy zavatra tsara noho izany mbola miaina eto. Mbola mirehary miaraka amin'ny ankohonana Jehovahandriamanitra. Izay nomenao an'izany tsy nangataka akory izay fa nomenao fotsiny androany. Mbola velona aina Jehova. Misaotra anao izay. Notahianao izay nandritry ny alina. Menao torimaso mamy izay. Haleloia. Voadidin'ny anjelinao izay Jehovahandriamanitra. Na ny nofo ratsy aza tsy afaka namangy anay tamin'ny alina iny. Fantatray mihitsy fa nitady lalana fa tsy nahita. Tsy afaka namangy vangy anay na ny zanakay. Na dia ny nofo ratsy aza fa tena nomenao torimaso mpiadanana nge izay fifaliana. Natory tsara, misaotra Jehovahandriamanitra. Miteranao izay noho ny fahatsaranao. Manandratra anao izay anaty tontolo andro izay nomenao anay ity. Amen. Fa tsara loatra Andriamanitra. Rehefa tsara ianao dia tsara avokoa izay rehetra nomenao. Tsara ny tontolo andro nomenao, tsara ny fiainanao nomenao. Haleloia. Mahafinaritra anay miaraka aminao Andriamanitra. Mahafinaritra anay miaina satria manana anao izay. Raha tsy manana anao izay dia tsy tianay ny miaina eto amin'ity tany ity Jehovahandriamanitra. Tsy mahita fiana eto, tsy mahita tsirony eto izay. Fa ny fanananay anao no mahatonga anay mbola finaritra. Mbola miaina mpiadanana eto amin'izao tany izay lalovanay izao. Mbola tahianao ny fiainanay dia afaka miorakoram-pifaliana izay satria mahita ny voninahitra, mahita ny fahatsaranao. Haleloia. Tsy manan-java mahory izay dia afaka faly sambatra Jehovahandriamanitra. Isaoranay anao izany fa izany dia efa raisinay mihitsy hoe fanavahanao anay. Araka ny toro-tenay tamin'ny herinandro iny fa indraindray toa efa isan'andro ve ny fahagagana ataonao dia sanatria ho adinonay Andriamanitra hoe fahagagana izao iainanay izao. Tsy Jehovahandriamanitra. Tsy hanadino amin'izany izay satria fantatray fa ny zavatra rehetra mampietsika anay dia fahagagana avokoa. Ny fitahiana ataonao anay dia fahagagana avokoa Andriamanitra. Miaina amin'ny miracle izay. Haleloia. 420 ora anatin'ny 420 dia miaina fahagagana izao fiainanay izao. Isaoranay anao izany Andriamanitra. Manao ny voninahitra. Isan'andro izay manontany foana tokoa hoe inona no havalinay anao ny amin'ny sorehetra izay nataonao anay. Tsy manana havaly anao izay Jesosy ka tsy fisaorana. Fakasitrahana sy fiderahana Jehovahandriamanitra. Izany hanombasinay atao aminy. Haleluia. Satria manana ni fiaina kure
iainanay mihitsy izany tononkiro izany Andriamanitra. Fomaraina izay dia lasa ny aminao tokoa no sainay satria tsy misy olana mahajanona eo anoloanay Andriamanitra. Tahinao ange ny fiainanay ary fanontaniana mipetraka ty anatinay foana izany inona navaliko anao no misy rehetra nataonao ahy, satria tsy ho voavalinay mandrakizay izany fanontaniana izany. Raha ny amaly anao Jehovah tsy ho vitanay nao vinanao vina. Faharatsiana sy fahotana aza raha valinay anao, izany foana aza mba vitanay Andriamanitra. Fa raha ny zavatra tsara tsy mahavita ninninina izay. Fa isaoranay anao nefa satria tsy miandry an'izany koa ianao vao manome anay izay ilainay. Fa ianao mihitsy n'Andriamanitra efa tsara sady mpanao ny tsara. Isaky ny mitsotra ny tananao dia anao tsara, isaky ny mihetsika ianao dia anao tsara. Haleloia. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Reto ilay izay manatona anao amin'ity maraina ity. Tianay ho amboarinao indray izay Jesosy, mialohan'ny voanay ny trano, mialohan'ny anaovanay ny zavatra rehetra. Tianay indray izay mba ho amboarinao Jesosy marina. Dia feo ratsano izay rehetra tsy mety, raha zanaka tena tianao izay dia anarinao. Raha zanaka tena tianao izay dia amboarinao Andriamanitra. Amindra fononay ianao androany. Amelany elokay Jesosy, fa tsy mendrika anao ange izay. Fa dia ny anona ny anaranao tsy mendrika anao izay. Anarana lehibe sady anarana masina ny anaranao. Tsy tonotononina fahatany angeza ny anaranao izany Jehovah. Anefa izay manonona n'izany foana, nefa izay tsy mendrika. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy. Manomboka eny amin'ny molotra mihitsy, eny amin'ny vavanay izay manonona ny anaranao foana foana. Mandritra ny tontolo andro tsy fantatra impiry izay manonona n'izany Jesosy izany. Izany Jehovah Andriamanitra izany. Na ao anatin'ny hira, na ao anatin'ny vavaka, eny na ny anatin'ny firesahana sy ny zavatra rehetra dia voatonona foana ny anaranao. Manomboka eny amin'ny vavanay izay manonona izay anaran'izany mihitsy androany na masino Jehovah Andriamanitra.
diovy amin'ny ranao Jesosy omendrika anao anatin'ny fonay sy ny sainay ny fanahinay Andriamanitra idiro lalina mihitsy dia amboary dia feo araka ny sitraponao amin'izay mety aminao amin'izay tianao fa zany ny tianay andehanana zay tsy tia andeha amin'izay tianay izany zay sitraky ny fonay sy zay mety aminay izany fantatra efa tsy mety aminao zany fantatra efa manohitra anao zany raha ny sitraponay no atao dia manohitra anao zany Andriamanitra fantatra izany hatramin'ny zavatra kely raha ny sitraponay dia tsy ho sitraponao mandrakizay mihitsy ianao nge nefa laza tahaka ny avon'ny lanitra amin'ny tany no avon'ny mpisainanay sy ny mpisainanao nahoana ny sitrakay no sitrakao Andriamanitra dia izay kosa ny ranomanaiky milefitra sy mihety eto anatrianao ho amboarinao arak'izay tianao amin'izay mety aminao Jehovah Andriamanitra na inona mety ho vokatra izany mety marary anay mihitsy ny ratsanina indraindray mety mangiry firy Jehovah fa ianao nefa mahalala ianao ihany nampianatra anay hitaizany zanakay hoe anaro izy tandremy fotsiny andreo mahafaty azy ianao nampianatra anay mba tsy tsitsirotsa-kazo amin'ny zanakay tianay koa zany mba ho ataonao aminay afao zay raha misy eto mbola mety voafatotra afao Andriamanitra raha misy eto mbola tena mena tahaka ny jaky mihitsy ny fahotana Jehovah hainao ny manateo an'izany anatin'indray ny mpimaso ny alalan'ny rano Jesosy Kristy zanakao izay nalaza ny tombony azy fijaliana manatika nananao izay Jesosy mba ho diovina indray izay androany diovina daholo ny mombanay rehetra hatrany atampondokatra ny ampaladianay hatrany anatinay ka hatrety ivelanay diovina amin'ny rano ao avokoa nitaovam-pandrenesana rehetra ety aminay diovina amin'ny rano ao avokoa tsy isy fampetipetena an'izay androany andehany amin'izao tontolo izao zahay dia ho variana ny devoly ho gaga ny fanaratsy fa misy olona eny mitafy fitafiana fotsy madio mangatsakatsaka dia tsy isy zany fa isahay Andriamanitra misy olona eny tena voadio tamin'ny raha ny zanak'ondry dia tsy iza fa isahay amen Jesosy misaotra Jehovah Andriamanitra
Aleloia. Ny mampatafaray amin'Andriamanitra tsika ravana malala tao anatin'izany hira sy izany vavaka izany. Tsaroako izany hira izany tamin'izany fotoana tany amin'ny taona 3 amby sivy folo 93 nianatra tamin'ny Masery izay tamin'izany dia manao lamesa isaky ny zoma maraina, obligatoire ny lamesa tamin'izany, misy apela dia tany ny anarana an'izany hira rehetra hira ny katolika be dia be mihitsy ianarana ny ampianarana dia atao anaty lamesa tamin'izany dia mahatsiaro an'izany mihitsy maheno an'izany hira izany. Mahafinaritra izany hira izany tamin'izany tena voakasika ny fo ao anaty lamesa ao. Aleloia. An'Andriamanitra ny voninahitra. Ifampahery-tsika androany amin'ny tenin'Andriamanitra indray. Tenin'Andriamanitra efa haintsika loatra mihitsy tsy enjery mihitsy ifampaherezantsika androany nefa dia mamy foana ary tena mahafinaritra be foana ny fampahery amin'izy ity dia tsy inona akory izany fa Samuela voalohany 17 no jerentsika androany. Samuela voalohany 17 dia hijery point maromaro vitsivitsitsika ifampaherezantsika. 1 ka hatrany amin'ny 1:15 no vakiantsika fa tapatapahantsika eny antsefatsefaneny izy. Samuela voalohany 17. Ny solamandry dia vaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny Davida sy Goliata. Efa imbetsaka izy ity no nitoriana teto. Za kosa nefa ohatran'ny sambany angamba vao hitoran'izy ity raha tsy diso dia ataontsika ifampahery indray androany. Amin'ny anaran'i Jesosy 1 ka hatramin'ny 1:10 aloha no vakiantsika dia avy eo tohizantsika indray eny ambany. Ary ny Filistina namoro miaramila ny ady ka tafavory tao an-tsoko fa ny Joda izy. Ary nitoby teo anelanelan'ny soko sy Azeka dia atao afesa taminy. Ary saosy ny lehilahy ny Israely dia tafavory ka nitoby teo amin'ny lohasahilahy ary nilahatra hiady tamin'ny Filistina. Ary ny Filistina dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray ary lohasa no elanelany. Ary nisy lehilahy iray mpiantsy ady nivoaka avy teny amin'ny tombon'ny Filistina. Goliata avy amin'ny Gata no anarany. 9 kilo sy 1 inje ny halavany. Ary nisatroka fiarovan-dovarahana izy. Ary ny akanjo fiarovan-tratra ka ny lanjan'ny akanjo ny varahana dia 10,000 sekely. Ary nanao fiarovan-dranjo varahana tamin'ny tongony izy. Ary lefim-po varahana teo an-damosiny. Ary ny haben'ny zanadeviny dia tahaka ny votenin'ny mpaneniny. Ary ny lelalefiny dia vy lanjan-tsekely 900. Ary nisy nitondra ny ampinga lehibe nandeha teo alohany. Ary nijanona izy dia niantso miaramila ny Israely ka nanao taminy hoe nahoana nareo no mivoaka hilahatra hiady tsy Filistina va ary nareo kosa mpanompo ny Saoly? Nifidiana lehilahy iray nareo. Nareo kizy nidiny ety amiko. Ary raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo izahay. Fa raha resy kosa izy dia matiko dia mpanomponay ianareo ka hanompo anay. Ary ilay Filistina, za efa naika miaramila ny Israely androany amoaly ilay iray hiady amiko. Ary raha ren'ny Saoly sy ny Israely rehetra izany teny Filistina izany dia nivadim-po izy ka raiky tahotra loatra. Ajanontsika eo aloha dia avy eo tohizantsika. Voalahatra hiady ny Israely.
mbola tsy nivoaka aloha Goliath fa ny miaramila ny Filistina namory ny miaramilany dia mba lasa koa i Saoly namory ny miaramilany. Dia voalahatra hiady dia nifankahita ny fampitazana satria samy eo ambony tendrombohitra ry zareo fa lohasaha anankiray no manelanelana. Dia raha ny fahitana ny Saoly sy ny miaramila dia tena olona vonona hiady tokoa. Ary izany olona ilahatra hiady izany dia efa eny aminy ny zavatra rehetra. Ny akanjo fiadiana, fitaovam-piadiana, ny akanjona miaramila, ny famantarana rehetra izany fa hiady reto olona ireto dia teny aminy. Dia nifankahita. Fa nivoaka amin'izay Goliath dia izao ny teniny hoe fa maninonareo ozy izy no misahirana, maninonareo ozy izy no milahatra hiady. Izao fotsiny ozy izy lehilahy iray avoaka ety amiko. Natoky tena be izy satria ny olona rehetra kosa mahita fa ngeza izy. Ary efa nijereny ny miaramilan'i Israely, jereny fa kely noho izy daholo ireo. Dia sahy izy ry havana. Ary izy mihitsy nametraka ny totona. Goliath rehefa mametraka totona tsy maka zavatra kelikely izany izy. Fa izao ny zavatra niteneniny, amohay olona iray fotsiny izy mihitsy izany eto ny tena tompon'ny fanapahana, tena ohatrany hoe anazy ny ady, anazy ny zavatra rehetra. Dia natoky teny izy. Satria nanino izy natoky teny? Satria izy ngeza. Satria izy tena goavana. Ary tsy vitany ngeza izy sady goavana fa nanana ny fitaovana rehetra koa izy. Raha nanana ny Israely dia izy koa tena nanana. Ary ny fitaovany miaramila ny Israely teto tsy voalaza mihitsy hoe inona daholo moa no teny akoditra ry zareo. Raha milahatra hiady amin'ny Filistina ny Israely, tsy misy voalaza mihitsy hoe nanao akanjo ohatr'izao ry zareo dia nalanja fiadiana ohatr'izao ry zareo fa ny an'i Goliath dia tena voalaza mihitsy fa voary tanteraka izy. Na ny tany ariana, na ny taty aloha, voary. Ankoatra ny angezany izany dia mbola manana tombony koa Goliath. Dia ny fiadiana. Misy olona anankiray milanja ny ampingany fotsiny eo aloha. Ngezangezany ry havana. Dia sahany amin'izay nametraka totona. Goliath rehefa ambabo, ny Filistina rehefa ambabo dia tsy zavatra iray. Raha miaramila iray matiny dia tsy ny miaramila iray iny no maty fa ny Israely rehetrarehetra mihitsy no voababo. Dia ozy izy hoe mamoaha anankiray ozy izy hiady amiko. Raha resiny dia ho babonareo izay. Fa raha resinay kosa ianareo. Raha resinay kosa miaramila io izay nanana ny antoka 1,000 fa ho resiny ny miaramila izay miady aminy eo dia ho babony ny Israely iray manontolo. Mampalahelo izany ry havana malala ny taranak'Israely izay voafidin'Andriamanitra. Fa ny tanjon'i Goliath eto tsy misy miangana intsony izany Israely izany. Eo ambany vahoany izany Israely izany. Ho baikony, ampanaoviny an'izay tiany, ataony amin'izay mety aminy. Ary fifaliana sy fampifainaretana ho azy ary fandresena ho azy satria fantany tsara fa taranaka voafidy ireo olona ireo. Dia rehefa naheno an'izany Saoly sy ny Saoly sy ny miaramilan'i Israely dia io ny tenin'Andriamanitra manao hoe natahotra izy ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ilay Filistina izany dia nivady-po izy ka raiky tahotra loatra. Tonga dia nivadika tahotra ilay fandaminana ady teo. Nahatahotra Saoly ry havana malala. Ny endrika ivelany azo atao. Ny fandaminana azo atao. Ny filaharana azo atao. Fa ny fahavononana manahoana. Ny fiatrehana ady manahoana. Ny fahasahiana aiza. Ny zavatra ivelany rehetrarehetra
dia azo atao daholo ry havana malala. Ny démonstration isan-karazany azo atao. Ary Goliata tena nahita fa tsy nampatahotra ny Goliata mihitsy ny zavatra rehetra, ny hetsika rehetra izay nataon'ny Saoly tsisy nampatahotra ny Goliata na ray aza. Ny vondrona ny miaramila tsy natahotra izy, ny lahatra ny miaramila tsy natahotra izy, satria ny zavatra hitan'ny Goliata dia kely noho izy ireo olona ireo, ary vitany tsara ny mandresy an'ireo. Eny ry havana malala, rehefa hiatrika Goliata tsika, rehefa hiatrika Goliata ny Israely dia tsy ilaina intsony ny endrikendrika ivelany, tsy ilaina intsony ny karazana démonstration isan-karazany, fa zavatra tokana ny ilaina dia ositr'Andriamanitra. Ositr'Andriamanitra izay ihany sisa no ilaina rehefa hiatrika. Raha ny angeza, raha ny habe, raha ny fahaizana miady, efa tsy izany intsony ny ilaina eto, fa mila ositr'Andriamanitra ry havana. Ary miaramila anankiray no tadiavin'ny Goliata, dia miaramila anankiray mihitsy koa, olona anankiray mihitsy no tonga eo aminy. Halleloia. Tohizantsika ny ten'Andriamanitra ny 12. Ary Davida zanak'ilay Efratita avy any Betlehema Juda atao hoe Jese, izay manana zanaka 9 mirahalahy, ary Jese dia efa zokiolona sy antom-panahy tamin'ny andron'ny Saoly. Ary ny zokiny 3 lahy dia zanaky Jese lasa nanaraka ny Saoly nakany an-dafy. Ary ny anaran'ny zanany 3 lahy lasa tany an-dafy dia Eliaba Lamatoa, dia Abinadaba Laiaivo, ary Sama no fahatelony. Ary Davida ny faralahy, ary izy 3 lahy zokiny lasa nanaraka ny Saoly. Fa Davida kosa nivoivoy tany amin'ny Saoly, hiandry ny ondry indray ny tany Betlehema. Ary ny Filistina nanatona maray tsy hariva ka niseho 70 andro. Ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany, eto ity lango efa eran'ny efa ity sy ireto mofo 10 reto ho any amin'ny rahalanao, ka dia atery faingana ho any atobo ho any amin'ny rahalanao. Ary ento any amin'ny fiarivony ireto fromage didiny 10 reto, ka izahoana tsara ihany ny rahalanao na manahoana, ary ito indray izay ahafantarako ny toeny aho. Davida ilay olona anankiray efa nosoran'Andriamanitra, fa saingy indrisy na dia voaositra azy izy, dia ny fianakaviany, ny ankohonany, Jese sy nireo zokiny ireo tsy niraharaha niositra Davida zany. Tsy novain'i Jese mihitsy ny toeran'i Davida na dia voaositra azy izy. Mbola mpiandriondro foana izy. Dia ohatry ny mahazatra ihany. Mbola izy 3 mirahalahy ihany nanana toerana ambony, lasa nanaraka ny Saoly, ary nieritreretin'izy ireo toerana ambony izany hoe nandeha nanaraka ny Saoly, miaramila ny Saoly izany. I Saoly ilay lehilahy efa nanina, efa natahotra sy nivadi-po teo anoloan'i Goliata, fa iny anefa ny narahany. Eliaba, ny zokin'i Davida, izay lehilahy lava ranjanana, saika voafitaka na Samuel aza. Teo amin'ny fotoana anankiray Samuel izay tsy nahafahan'ny nanao fahadisoana intsony. Rehefa nanositra ny zanaky Jese, tsy afaka hanao fahadisoana intsony Samuel satria efa nisy fahadisoana ngeza be teo aloha ny nanosorana ny Saoly ho mpanjaka. Dia i Saoly efa nanomboka niala tamin'Andriamanitra. Tsy maintsy nitady olo-kafa Andriamanitra. Dia ny zanaky Jese mbola saika voafitaka indray Samuel. Satria nijery an'i Eliaba, izay lava tsanganana tahaka ny Saoly, ngeza, tsara tarehy, fa soa ihany. Fa ozy Andriamanitra, efa tsy izany intsony izao ka. Efa tsy izany intsony izao ny jereko ozy Andriamanitra. Mila olona mendrika hosorana. Ary ny olona mitondra ny ositra io no hiavaka io. Dia nosorana Davida. Fa na dia tao aoriana nanosorana any Davida azy, tsy mbola niala teny ampiandrasan'ondry mihitsy izy. Tsy ohatry hoe tsy niraharaha indry Jese sy ny zokiny izany izy nosorana izany. Tala miverina miandry ondry e. Io ihany ny asanao hatramin'izay. Dia lasa Davida koa nge havana tsy mba olona maditra e. Ary ao ambambany eo tsika, amaky tsika ao ambambany eo fa Davida io dia tena olona
mampalahelo izy io. Olona zatra anaovana teniteny marary, efa zatra batibatiana, zatra ambanimbaniana, ary tsy olo-kafa no manambanimbany sy manabatibaty azy fa ireo fianakaviana, ireo ankohonana ireo ihany. Dia ozy izy ny rainy hoe ndana telo ny sakafo, mandehana jereo ny rahalanao mba manahoana izay re zanako any, manahoana izay ry zareo any, atero reto sakafo reto, atero ny frômazy, atao amin'ny sakafo tsara reny zanako reny, fa reny manko manana toerana ambony izy reny, hiady izy reny, anakaiky ny mpanjaka izy reny, ny indraindraina mihitsy, tsy adino mihitsy. Hoy Davida manao hoe ny raiko aman-dreniko manary ahy fa Jehovah mandray ahy. Davida nge raha tany ampiandrasany rondry tany adino e. Adinona ny sakafony ary, adinony Jese fisiny, fa reto efa any anatanina dia efa any lany amin'ny lapa, any amin'ny lapa miaraka amin'ny saony, mbola tsy adino ihany, mbola andefasana sakafo. Mafy zany a, fa tena olona natao tsinitsiny ary voapirofo foana fa olona tena natao tsinitsiny ty Davida ty. Dia lasa izy makatoa e, manaiky e, mbola zay aloha. Fa isika rehefa i Davida rehefa nosorana dia tsy olombelona intsony ny ametraka azy eo amin'ny toerana mendrika azy. Raha olombelona andrasan'i Davida, raha Jese nareo ankohonan'ireo tsy ho tonga eo amin'ny toerana nanosorana azy mihitsy izy, naroviana. Fa Andriamanitra no nanositra azy, dia Andriamanitra koa mitondra azy, ametraka azy eo amin'ny toerana mendrika an'Andriamanitra, izay toerana tian'Andriamanitra ametrahana azy. Satria ositra avy amin'Andriamanitra no noraisiny, dia tsy miankina amin'izany iza intsony ny fiainany manomboka eo, fa miankina amin'Andriamanitra zato isan-jato. Izay tian'Andriamanitra hitondrana azy amin'izay mitondrana azy. Haleloia. Izany ange no mahatonga antsika zava-dehibe ny ositra Andriamanitra raisitsika io rehefa. Tsy ny olombelona intsony no mitondra antsika, tsy ny fiainana intsony no mitondra antsika, fa Jehovah ilay nanositra antsika no mitondra antsika eo amin'ny toerana izay tiany ametrahana antsika. Ary ny zavatra rehetra lalovantsika manomboka eo dia lalana hatongavantsika any amin'izay toerana izay. Haleloia. Satria ositra Andriamanitra no noraisiny ka. Amen. Dia lasa Davida. Davida tsy nandasa avy mba efa nosonana dia mbola ataonareo irakiraka foana ahy. Tsy mety amiko tsony koa izany toerana izany, tsy hitanareo nga Samuel zao mihitsy ny tonga teto nefa nanositra na ho mpanjakan'i Israely dia mbola ataonareo irakiraka ihany aho. Fa dia mahatsirana amin'ny kosa izany ry dada. Aza mba ambanimbaniana ohatr' izany ahy. Lasa Davida. Eny ry dada. Nalaina ny sakafo, nalaina ny entana. Dia lasa izy nandeha. Mbola nitohy foana ny fankatoavany, nitohy foana ny fanetretenany. Fa tsy adinony. Ny olona nanadino fa voaositra izy, fa Davida tsy mba nanadino. Davida tsy nanadino. Fa mipetraka tsara tao anatiny foana, efa nandray ositra. Haleluia. Ianao na adinon'ny olona ary ianao tadidimo, fa Jehovah efa nifidy anao. Jehovah efa nanositra anao. Haleluia. Ary aza adinonao mandrakizay izany. Dia lasa Davida sy ny ositra kely, ositra be sy ny sakafo kely. Haleluia. Nandeha. Rehefa tonga tany izy dia vakitsika ny andinina 7:20. Ary Saoly sy izy telo lamba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely dia teo amin'ny loha Sahelà niady tamin'ny Filistina. Dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondriny ho tandreman'ny olona, ary naka ny entana izy ka lasa nandeha araka nandidiny Jese azy. Ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy, ary natoko miaramila izay efa hivoaka hilahatra dia nanakora hiady amin'izay. Fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra hiady ka nifanatrika amin'ny miaramila. Ary Davida namela ny entany teo anilan'ny mpiambina entana dia niazakazaka nakeny amin'ny laharan'ny miaramila. Ary tonga ka nanontany tamin'izay toetry ny ralany. Ary raha mbola ndresaka taniny izy, indro tamin'ny niakatra avy teo amin'ny laharan'ny miaramila ny Filistina ilay mpiantsy ady.
lehilahy Filistina avy any Gata Goliath no anarany, ary ny teny tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Israely, efa hitanareo fa io lehilahy miakatra io, iakan'ny Israely ngeny hoe karany e. Koa izay lehilahy mahafaty an'io dia ataon'ny mpanjaka manan-karem-behivavy, ary teo omeny koa ny zanany vavy ho vadiny, sady tsy nampandoavy kevitra amin'ny Israely ny taranatra. Hoy Davida tamin'ny olona teo anilany, ahoana sy ahoana ngeny atao amin'izay lehilahy mahafaty Filistina ka mahafatony mason'ny Israely? Fa zinona moa Filistina tsy mifono io? No dia iaikan'ny miaramila n'Andriamanitra ve? Ary ny olona namaly hoe, zany ka zany natao amin'izay lehilahy mahafaty azy e. Inona ny zavatra nataon'i Davida? Hitany fa volombolona hiady ny miaramila. Samy efa mifanatrika ny miaramilan'ny Israely sy ny miaramilan'ny Filistina. Dia lasa izy nandeha. Niazakazaka izy nakeny amin'ny miaramilan'ny Israely. Inona zavatra nataony voalohany? Nanontany iny aloha. Novitainy tsara aloha ny mission. Nijereny ny rahalahy, manao nareo? Sava tsara ve nareo telo rahalahy ty fa za nge ny rahany dady e. Milamina tsara. Milamina tsara izay ka. Fa nandritra ny fotoana izay niakarany Davida teny, nalehan'ny Davida teny niazakazaka anontany ny toetry ny rahalahiny satria izay no nanirahany Jese azy. Mba lazahoana hoe manahoana ry zareo any. Dia lasa izy nakeny. Fa tsy nisalasala izy niakatra teny amin'ny toerana izay tsy tokony alehany satria miaramila vonona hiady ngeny afana no teo e. Davida ngeny afana tsy manao ninninona. Tsisy mahavonona hiady azy tsy. Raha ny fijery Davida olona tena tsy vonona hiady zany akory izy. Fa anontany ny rahalahiny no nalehany teny. Hijery ny toetry ny rahalahiny. Tsisy naratra ve? Tsisy voto ve ny lohany? Sava tsara. Milamina tsara izay ozy izy telo mirahalahy. Fa teo amin'izay no nisy feo anankiroa. Reny Davida teo. Ny feo voalohany eniny dia ny feo an'ilay mpiantsy ady. Goliata manko dia mpiantsy ady. Efa fiainany miady. Efa fiainany miantsy ady. Fiainany mamono. Fiainany manapotika. Ary efa zatra nandresy izy. Dia mivoaka ilay mpiantsy ady. Nentsy niady tamin'ny Israely fotsiny efa 100 andro. Fa talohan'io izy efa niantsy ady koa. Tany amin'ny firenena hafa tany. Dia efa zatra nandresy izy. Fa henon'i Davida amin'izay ilay teniny. Mivoa, asio lehilahy anankiray miady amiko. Raha maharesy anahy izy, dia mpanomponareo zahay. Fa raha resiko izy, dia mpanomponay nareo. Dia henon'i Davida sady hitan'ny Davida Goliath. Fa ny zavatra nahavariana, tsy nasian'i Davida attention mihitsy. Henony tsara ilay teny, hitany tsara ilay olona miteny, fa tsy nasiany. Tsisy réaction mihitsy Davida, tsy nisy ninina tara. Ny olona nefa voalaheno ilay tonga dia natahotra. Fa inona amin'izay zavatra nahataitra ny Davida? Ahoana sy ahoana tsara hoe ny atao amin'io, izay mahafaty an'io. Izay tsy Saolo mivantana intsony koa no niteny tamin'i Davida. Ny teny voalohany dia Goliata mivantana mihitsy no reny Davida. Io mihitsy ilay olona hiady io. Dia tena henony ny zavatra teneny. Fa ilay teny faharoa, tsy Saolo akory no niteny. Fa efa teny ohatry ny tany ohatry hoe sision-dresaka sisa mandeha. Ao anatin'ireo olona matahotra dia efa misision-dresaka. Na ilay resaka rehefa resaka moramora. Ary indrindra tsy resaka natao an'i Davida mihitsy io. Fa ny miaramila samy miaramila no miresaka. Fa Davida sendra naheno. Azonareo ilay izy. Dia taitra izy. Ny olona anankiray rehefa rehefa voaositra dia mahafantatra tsara ny zavatra tokony henoina. Mahalala tsara ny zavatra tokony ho raisiny. Ary rehefa niteny ilay miaramila hoe izay mahafaty an'io ange dia atao vadin'ny mpanjaka. Tsy mandoetra ny taranadrengy. Manan-karem-behivavy. Tonga dia izy Davida tsy mba avy amin'ireto olona ireto izany teny izany. Tsy mba avy amin'ny Saolo izany fa avy amin'ny Jehovah izany. Halleluia. Mahay mihaino tsara ny feo tokony henoin'ny olona voaositra. Ny olona nandray ositra Andriamanitra. Izy amin'ireto feo anankiroa reto no raisiko izy Davida. Ity lehilahy mampatahotra ity ve?
satria Davida mahita fa matahotra daholo angeny miaramila efa hitany Davida teo za mangororo mangovotra fa ozy izy Davida ohatran'ireo olo ireo indray mentsy fina koa ny atahoranareo an'io fa ny an'i Davida inona ny atao amin'io hainy tsara ny miaino zay ny feo an'i Jehovah koza izy zay ny feo an'i Andriamanitra ozy izy Davida le olona efa zatra miaino ny feo an'Andriamanitra zatra nytarihan'Andriamanitra hatrany amin'ny fiandrasan'onitra zatra nentin'Andriamanitra hatrany amin'ny ady tamilihoana sy ny bera efa zatra nampaherezin'Andriamanitra halleloia dia tonga indray ny ferina indray le feo tonga dia fantany zay indray le feo an'i Jehovah zay ozy izy zay le feo an'Andriamanitra zay halleloia amen ry havana malama tsika mila mahay manavaka tsara ny feo zay hainoantsika indraindray sady hitatsika ny problème no miteny amintsika ny problème dia ngeza eo anoloantsika dia sarona tanteraka ny feo an'i Jehovah lasa tsy haintsika intsony le feo an'Andriamanitra mampanantena antsika halleloia manome toky antsika fa zay maharesy an'io dia misy valipiti misy valisoa ao ambadiky ny faharesena ao ambadiky ny fandresena tsy manana an'izany fanantenan'izany intsony ny olona tsy mahay mihaino feo an'Andriamanitra intsony ny olona rehefa ao anatina ady difotry Goliata satria Goliata ny tonga aloha ka ny ady foana nge aloha ny tonga aloha vao ny fandresena tsy maintsy zay nge ny lalàna ny fiainantsika tsy afaka hibata fandresentsika raha tsy tonga aloha ny ady fa betsaka ny olona ny amana dia hifotra eo anoloan'ny Goliata difotra ny sofiny difotra ny masony dia tsy mandre intsony izy inona ny fampanantenan'Andriamanitra lasa ny tenin'Andriamanitra indray lasa ohatrany hoe inona moa fandrebirebena saim-bahoaka na hoe fanodikodonana saina na hoe fanamboaran-tsaina sanatria hoe zay indray ny nareo le fanamboaran-tsaina nareo tsy ariavana tamin'ny Davida ny teniny avy any amin'ny Saoly tsy fanamboaran-tsaina fa ozy izy io le tena izy io zany ny olona rehefa voaositra olona ray ny voaositra olona ray ny aina mantatra n'io feo io olona ray ny aina nome lanja n'io teny io halleloia satria ray ny voaositra ry havana malama amen akitsika nytoy any tenin'Andriamanitra andiny 7:20 tsika izao ary Eliaba zokiny nandre azy ny teny tamin'ny olona dia nirehatra tamin'ny Davida amin'ny fahateserany dia ozy izy fa maninona ianao midina aty ary amin'iza moa namelanao ny ondry vitsy ireny any anefitra fantatry ny avinavinao sy ny faharatsiny ny fonao fa izany adiny edinanao ety dia ozy izy Davida fa mba maninona azy zao mba miteny nge sa dia maninona ary zany mba miteny ary niala teo anikany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany indray ary noho ny reny olona izany teny nataon'i Davida dia nambarany tamin'ny Saoly ka naniraka naka azy izy ary Davida tamin'ny Saoly aoka miketraka amin'ilay io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao ange hiady amin'io Filistina io ozy izy Saoly tamin'i Davida tsy toa anao ny andeha hiady amin'ny Filistina io ka mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatr'izay niainany hoy Davida ny mpanomponao miandry ny ondro indray ary nisy leona azy be raha tonga tao ka nahalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry nanenjika azy ka namely azy ary azoko teny ambavana ilay zanak'ondry ary noho ny andramatra izy dia no azotoko tamin'ny somony ary nasikoka matoko leona sy mibera samy vonoan'ny mpanomponao io Filistina tsaon'ny folo io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaiky any miaramila an'Andriamanitra velona izy ary koa Davida Jehovah izay namonjy tamin'ny tanany leona sy mibe izy no hamonjy amin'ny tanan'io Filistina io dia hoy Saoly tamin'ny Davida mandeha anary mombanao any Jehovah inona ny zavatra nitranga tezitra tamin'ny Davida ny zokiny zay no mahatonga ana miteny anao hoe efa zatra nitevatevaina sy natao tsinitsiny ty Davida ty ozy izy Eliaba hoe tsy mendrika anao ty toerana ty ndany anao miverinany nataonao aiza ny ondry iza zany nampiandrasanao an'ilay ondry any zao
dia losanao no dia losanao milingilingy aty. Inona ny alehanao aty? Tsy toerana natokana ho anao aty. Eny ry hafana, tena eny. Tsy toerana natokana ho an'ny Davida tokoa tany. Talohan'izy voaositra mbola tsy toerana natokana ho azy any. Tsy tokony hiady izy satria mbola tsy voaositra. Ianao raha mbola tsy voaositra, mbola tsy tohanao Goliath. Tsy tohanao zany Goliath. Tsy vitanao ny miady amin'ny ry havana. Fa mila ositra Andriamanitra ianao satria i Goliath dia maka grôlô izy. Tsy ny fiainanao ampaham-piainanao no alainy rehefa ambabo anao izy. Fa ianao ray manontolo mihitsy. Mahavariana misy olona tena sady efa ampahorian'ny aretina, mbola zohin'ny fahantrana lalina, mbola irery koa tsy misy nizan'izy. Tonga eo aminy daholo ny karazana fambaboana satria izay Goliath rehefa mambabo. Tsy vitantsika ny manohitra ny Goliath. Fa mila ositra Andriamanitra isika. Dia Eliaba mbola nahita fa mbola tafita mpiandrindro ihany io tonga eo io. Eny ary mbola avy ny andrindro mihitsy izy io. Eny fa ry havana, ny zavatra tao anatin'ny Goliath, tao anatin'ny Davida, tsy nisy nahita. Jehovah rery ny nahita. Davida sy Jehovah rery ny mafantatra. Nisy fifandraisana akaiky tao. Nisy fifankafantarana. Halleloja. Jehovah, ato amiko ianao. Jehovah koa miteny tena ao aminao aka. Fa tsisy nahita zany. Tsisy nahita tetỳ ivelany mihitsy na dia iray aza. Hozy izy Eliaba hoe, andahy ianao miverina hozy izy. Ianao ngeo izy ratsy saina, ratsy toetra ianao. Fantatry ny avinavinao sy ny faharatsiany ny fonao. Fa izany aty ny dinanao ety. Zany ve ny dinan Davida tany? Tsy marina zany. Ny rahana Davida ka. Tsy izany ady zany ny alehany tany fa ny rahana. Andriamanitra mahafantatra. Fa tsy tonga tany Davida raha tsy ny rahany Jese. Fa Eliaba tonga dia iza ny ratsy saina eto? Davida sa Eliaba? Dia hozy izy Davida hoe, dia mba miteny koa nefa dia manina. Inona moa ilay zavatra niteneniny Davida? Hozy izy Davida. Ary amin'ny 1:20. Ary Davida tamin'ny olona teo anilany, ahoana sehoana ange natao amin'izany lehilahy mahafaty Filistina io ka mahafatondro masony Israely? Fa zinona moa io Filistina tsy mifora io? No iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Dia neverin'ny Eliaba hoe, inona kosa ianao no hiteny an'izany? Dia tezitra Eliaba. Tsy natao anao ny atiry Davida. Ka mba miteny dia maninona koa hozy izy. Zany tsy mba mahazo miteny mihitsy. Dia niala teo akany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo. Mbola naveriny ihany le izy. Inona koa izay lehilahy tsy mifora eo? Izay foana zany ny irairay miteny ambavany. Ny olona matahotra, miorooro, ny anazy ny vetivetesina. Inona koa izay lehilahy tsy mifora eo? Io ve niaiky amin'ny miaramila an'Israely? Tsy misy dikany amiko io. Tsara nany, olona kely io. Dia henony Saoly le izy, dia farany nampangalana izy. Mba iza loatra izany lehilahy izany hozy izy Saoly. Dia nalainy Davida. Tonga tany, vao maika namafisiny Davida. Zaho hozy izy hiady amin'io ka tsy tohanao eo hozy izy Saoly. Tohako io ka. Vao maika namafisiny ravana. Me mandroso makany amin'ny fandresena. Me mandroso makany amin'ny fahombiazana ihany. Tsy hoe rehefa tonga ny tokony tokoa dia niemotra tapika le tena ohatrany tena ho lasaka ilay ady, ohatrany matahotra zany. Tsia! Vao maika nahariarin'ny Davida mihitsy. Zany eny ady tamin'ny liona sy ny be re. Resiko angereny ohatrany anankiray amin'izany ihany io hozy izy Davida. Mitovy amin'ilay liona anankiray ny divako tany ihany io, mitovy amin'ny bera ihany io. Satria maninona? Tsy hoe satria io maninona, fa tokatra satria io miaika ny miaramilan'i Jehovah. Satria io manao tsinotsinona n'Andriamanitra. Zay ihany. Zay no mahakely an'io. Dia noho io manao tsinotsinona n'Andriamanitra. Noho io miaika ny miaramilan'i Jehovah, fa tsy hoe noho io maninona akory. Zany ange ny havana malala no mahatonga antsika mahery. Manam-pahavalo ianao. Dia tsotra fotsiny ny ao anatinao. Raha manao tsinotsinona n'Andriamanitra, ny fahavalontsika mazava ho azy fa mitey vola ny fahavalontsika. Na inona endriny isehoany ao anatrehanao, na inona zavatra isehoany ao anoloanao, dia tsotra fotsiny ao anatinao.
manao tsinitsinan'Andriamanitra io dia kely io. Fahavalin'Andriamanitra io dia kely io. Halleloia. Izay ny zavatra hitan'ny olona voaositra. Tsy mitovy tamin'ny olona rehetrarehetra. Fa ny olona voaositra ihany ny afaka nahita. Fa manao tsinitsinan'Andriamanitra io noho izany. Kely eto anatrehaka. Dia lasa izy. Teneniny amin'izay Saoly. Sangeny any tamin'ny bere. Sangeny any tamin'io any. Ny tena marina Saoly. Hatramin'ny farany Saoly tsy resy lahatra mihitsy. Hoe hiady amin'io izany David. Tsy resy lahatra Saoly. Saoly angely avy nampiady. Mahay mitatsapatra. Ary nanana miaramila mahery koa izy. David. Tsy mbola nanofana ny David indray maraina Saoly. Zay David vao hitany. Mpiandro io taiza ianao taloha. Avy ny andro io io. Efa ozy izy Saoly. Averiko aminao ihany. Fa tsy nisy nahita teto ny zavatra tao anatin'ny David. Ny tety ivelany no hita. Dia olona mena volo kely. Olona kely balitika kely. Tanora kely. Tsinitsinina kely sy mpiandro kely. Fa ny zavatra tao anatiny tsisy nahita fa tsisy Andriamanitra rery. Nisy secret ngeza be tao. Secret goavana be tao. Tsy hitan'ny Goliath. Fa tsy hitan'ny miaramila Israelko. Izy Andriamanitra rery. Halleluia. Andiny fahavalo amby telopolo. I Saoly zatra ny lalan'ny ririnina. Ary Saoly nampiakanjo David ny akanjo fediny ary nanisy fiarovan-dovarahana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fierovatratra. Io ilay lalan'ny ririnina. Ary David nameny sabany tamin'ny akanjo fediny dia nanandrana andeha fa tsy mbola nazatra azy izany. Izy tamin'ny tsy afa mandeha amin'reto ka. Tsy mbola nazatra anahy mihitsy reto. Dia nesorony David ilay izy. Ny Saoly manko dia izay. Tsy manana afa-tsy zavatra iray. Rehefa andeha hiady dia reto avy ny fediny. Manao akanjo, mitondra pingy, asiana satroka, atao an'izao izay ihany ny vatany. Tsy nalala zavatra ankoatran'izay Saoly. Izany natao hoe lalan'ny ririnina izany. Ny olona voaositra ravana tsy mandeha amin'ny lalan'ny ririnina ohatr'izany. Tsy ny fihetsiketsika ivelany izany intsony ny zava-dehibe. Hoe ampahitana mihitsy hoe ianao no tena mivavaka. Ampahitana mihitsy ve hoe tena ianao no tena ohatr'izao ianao rehefa mivavaka, dia ohatr'izao ianao rehefa tena anona, dia ohatr'izao ianao rehefa manao délivrance, dia ohatr'izao ianao rehefa manana. Tsy izany intsony ny zava-dehibe ravana malala. Tsy nazatra anazy aloha izy David. Tsy mbola misehoseho tamin'ny endrika ivelany ohatr'izany hatramin'izay. Niady tamin'io anazy sy mibera tary zarery ny tany. Izay Jehovah rery ny tany. Tsy nanao andreto akanjo reto fa velona. Matoko ny liona, matoko ny pera. Tsy mila an'izany. Dia nesoriny. Dia lasa izy. Hita ny zavatra nalain'i David andiny faha-efapolo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia nitondra ny tehiny teny an-tanana izy. Sady nividy vato-kilonjy 10 tao amin'ny lohasan-drika. Ka natao tao anatin'ny kitapo fitondran'ny mpiandro-ondry. Izay teny aminy. Any an-tsamitadiny koa teny an-tanana. Dia nanatona ilay Filistina izy. Andiny fa tonga dia toizantsika loatra ny andiny fafito amby efapolo dia avy eo verintsika amin'ny fanazavana. Ary ilay Filistina nandrosona anatina David. Ary teo aloha ilay lehilahy mitondra ny ampiana lehibe. Ary noho nijerijerin'i David ilay Filistina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy. Fa tanora izy sady mena volo no tsara tarehy. Ilay Filistina tamin'i David. Alika angaha nataony lahy teny. Ary nanosona David tamin'ireo andriamanina ilay Filistina sady nanao tamin'i David hoe avy ety amiko dia omeko ny volo manidina sy ny bibidiny no fony lahy. Fa hoy kosa David tamin'ilay Filistina. Ianao manatona misabatra sy ny lefona ary ny levi-po. Fa izaho kosa manatona anao amin'ny alalan'Andriamanitra ny miaramila ny Israely izay efa niaikainao. Anio aloran'i Jehovah anao amin'ny tanako ary hamely anao ka hanapaka ny lohanao dia omeko ny volo manidina sy ny bibidiny fatiny miaramila ny Filistina io. Mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy ny sabatra sy lefina no hamonjeny Jehovah fa any Jehovah niady ary hanolotra nareo hoe ho an-tananay izy. Tiako mba tsindrinao io andiny fafito amby efapolo io. Afaka lokonao io na tsy pianao. Ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy ny sabatra sy ny lefina no hamonjeny Jehovah. Fa any Jehovah niady ary hanolotra nareo hoe ho an-tananay izy.
misabatra sy ny lefina izay tsy teny tanàny Davida fa teny tanàny Goliath. Ny Andriamanitra ny Filistina reny ny azy ny famonjena. Ny sabatra, ny lefina, ny fiarovan-doha, ny fiarovan-tratra eny aminy, hita maso, miariary, reny ny famonjena. Fa ozy izy Goliath, ozy izy Davida, ny anao no zany, fa ny anay tsy zany. Ny an'i Jehovanay tsy zany. Reny ny riarianao. Reny ny sabatra reny ny riarianao. Ny lefina iny ny riarianao. Ny fiarovanao ny riarianao. Tsy any anay tsy zany ka. Fanohatra betsika ozy Davida. Tsy amin'ireny ny anay ny amonjena anay. Fa amin'ny anaran'Andriamanitra ny Israely. Amin'ny ositra izay ato anatiko. Na nosorana zany no anatonako anao androany. Halleloja. Inona ny fahavalombola mirehare ao alohanao? Ny zavatra nilainy Davida dia tena. Rehefa miresaka tena tsika dia miresaka fahagagana. Tena daholo nanehoan'i Mosesy ny fahagagana tany Egypta riavana malala. Tamin'ny alalan'ny tena no nanasarahany Mosesy ny ranomasina mena. Tena no nikapohany Mosesy ny vatolampy nivoaka ny rano. Teny an-tanan'i Davida ny tena. Osotry ny fahagagana. Halleloja. Teny aminy ny osotry ny fahagagana. Tsy atahorana ny aresy azy. Dia lasa Davida naka vato kolonjy. Naka vato anankidimy Davida. Reo dia fampy Davida. Nananatsamy-tady izy itifirany an'iny vato iny. Nanaka amin'ny kitapo kely. Ao anatin'iny ny vato anankidimy. Dia mbola nanambany azy ihany ny Goliath. Ozy izy Goliath hoe, manatona ty fa ilandray androany. Dia hitany latsana nanaovako an'lahy. Dia samy mba nanony any Andriamaniny teo. Aina Goliath koa arakay. Tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenany, fa mba nanony any Andriamaniny koa izy. Fanahy. Misy fanahy zany miaraka amin'io Goliath io. Ny fanahy ratsy angena mpanakainy amin'ny rivotra. Ny devoly dia fanahy. Miseho amin'ny endrika Goliath. Fa Jehova koa dia fanahy. Miseho amin'ny endrika Davida. Ohatrany kely zany. Ohatrany tsy mahavita inona zany. Fa ny osotran'Andriamanitra ao anatiny no hanao zavatra. Dia lasa izy. Ozy izy Goliath hoe manatona ty fa lahy miako voromanina na fatiny lahy. Ozy izy Davida. Ka. Ianao ho tapahako ny lohanao. Ho vonoko ianao. Dia ho hitanao ozy izy. Fa ho reseo anoloanay miaramila ny Filistina. Ny miaramila ny Filistina. Fatiny miaramila ny Filistina. Mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely. Raha miaramila be dia be ny tamin'i Goliath ka resy Goliath tsy fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra Israely. Satria normal zany. Tsy alaza amin'izany Andriamanitra. Ahoana moa? Miaramila be dia be ny ady. Sa fotofotoana ady dia maty Goliath. Tsisy anaran'Andriamanitra isandatra amin'izany. Fa tsy maintsy amin'ny zavatra ohatra amin'izao no isandratan'Andriamanitra. Olona tsy tokony hiady mihitsy, tsy tokony hifanehatra mihitsy eo Andriamanitra vao isandatra. Ianao io, amin'ny alalanao io Andriamanitra isandatra. Ianao inge olona tsy tokony hiady. Inona kay mba fahavalo resinao? Ianao ve raha tsy manana an'Andriamanitra raha dia afaka handresina dia fahavalo faran'izay kely eto amin'ity zao tontolo zao ty aza. Mosavy ara tsy resy ty. Mosavy. Manao sikidy ny olona ry dia mamafy mosavy dia mieritreka amin'ny vatantsika dia mahafaty. Mahapotika ny fiainantsika dia mahafaty. Tsy resitsika na dia ny mosavy aza. Tsisy ninina resitsika izany. Fa ny ositra ao anatinao, ianao kely io mihitsy. No mandresy dia misandratra Andriamanitra. Halleloja. Ary haiko ny olona hoe ndry Marie Hortensine hono. Resy ny mosavy. Halleloja. Tsy nandaitra taminy intsony. Izany razana soa Sylvie izany. Manao sikidy ny olona any mamely azy. Dia gaga ny olona. Tsy mety votsony olona razana soa Sylvie. Taiza nefa iny taloha. Inona tsy nahazo any? Izao izy tsy azo tsony. Tsy mety tratra tsony. Dia misandratra Andriamanitra.
fa satria hono maninona ry zareo mivavaka izy halleloia manompo an'Andriamanitra amen dia lasa Davida ry havana malala andiny fa 7:70 vakitsika ary noho ny aingany Filistina ka nahatonay tsena Davida dia nandroso fiainana Davida ka niasakasaka eo amin'ny lalany miaran'ilay tsena Filistina. Atsofoka Davida tao amin'ny kitapo ny tanany ka naka vato tao izy dia nalefany tamin'ny antsamitady ka nahavola Filistina tamin'ny andriny ary niletika tamin'ny andriny fa dia potraka ny akoka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vatony antsamitady fa namel'ilay Filistina izy ka nahavaty azy ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i Davida. Halleluia. Amen. Karokaroka tao anatin'ny kitapony tao Davida dia nahazo vato anankiray izy. Dia ino no natsipiny, ino no nalefany dia voto eo amin'ny andriny Goliath. Ny fanahin'Andriamanitra rehefa midina ao anatin'ny olona anankiray dia io fanahin'Andriamanitra io dia zavatra be dia be ny ao anatiny. Ny ositra zany ny olona anankiray zany rehefa mandray ositra dia tsy zavatra iray no azo. Ohatra zany hoe nandray ositra ilay olona dia sitrana amin'ny aretina fotsiny izy. Marary be zany ilay olona dia nosoran'Andriamanitra izy dia midina ny fanahy masina nasitrana amin'izay dia zay dia nijanona teo dia rehefa sitrana tamin'ny aretina izy dia tsisy nihinan-tranga intsony fa izy mbola ohatra hoe mahantra be ihany izy mbola mifeno ozona ihany izy fa ilay aretina fotsiny ny sitrana tsy fa ny ositran'Andriamanitra ravina rehefa midina amin'ny olona iray dia mahavariana fa ny zavatra rehetrarehetra mihitsy ny tontolon'iny olona iny mihitsy miova dia fanahy be dia be no entin'ny ositra io. Teto izao Davida naka vato anankiray izy dia natsipiny. Iny vato anankiray iny zany zao niasa be ny ositra ny fandresena teto. Iny ilay vato dia natsipiny ilay vato dia tratry Goliath dia resy. Fa nanomboka teo ilay vato anankefatra tao anaty kitapo ireo mbola vato hafa koa ireo, mbola ositra hafa koa ireo. Fa tao aorianany nandresen'i Davida ny Goliath niasa ny ositry ny fisandratana, niasa ny ositry ny fitahiana, niasa ny ositry ny fanambinana, niasa ny ositry ny fahitapitia. Tonga dia niara-nietsika daholo ilay fanahin'Andriamanitra rehetrarehetra tao amin'ny Davida. Halleloia. Zany ny olona rehefa voaositra ry havana malala. Ny zavatra rehetra manodidina azy tonga dia miara-mietsika daholo. Ny fanahy rehetra nomena azy tonga dia miara-mietsika daholo. Tao aorianan'io natsipy ilay vato ny fandreseny, ny ositra ny fandreseny, lavo Goliath niakatra amin'izay Davida. Tao aorianan'io ny ry havana malala. Tonga Davida dia nanan-karena, tonga Davida dia nisandratra, tonga dia niasa ny ositry ny fahitapitia, nahafaty alina Davida, niakatra teo amin'ny Israely ny fahitapitia. Nandresin'ny Filistina. Tao amin'ny Davida daholo izany ositra rehetrarehetra izany. Halleloia. Ianao rehefa voaositra ary androany te-hisidina ny saintsika hoe efa tena nosoran'Andriamanitra ve tsika. Fa tokony ohatra izany ny fiainantsika. Amin'ny fotoana ianao mandresy ny zavatra anankiray izay tena matotra anao izay zao izay indray moa izany izay ilay trosa, resinay ny trosa. Fa tsy ny trosa ihany ny resinay fa rehefa avy eo lasa manao délivrance mba nety ny fiainana, mahita fitia, tsy taizana aretina. Zany rehetrarehetra zany vokatr'ilay fanahy izay noraisintsika daholo izany. Fa nanomboka teo amin'ilay hetsika anankiray, nampiasana ilay vato anankiray dia teo amin'izay nietsika daholo ny fanahy rehetrarehetra ry havana malala. Dia nisandratra ny Israely dia maty Goliath. Nanomboka teo dia nitodika tany amin'ny Davida daholo ny olona rehetra. Tsy maintsy nijery an'i Davida ny miaramila, na ny miaramila ny Filistina nitsoaka nandositra, na ny miaramila ny Israely izay nanapatipaty azy. Ka ny teny manao hoe tsy mendrika anao ity toerana ity. Menatra ny afinafina, ohatran'ny hitako eto mihitsy Eliaba. Rehefa maty Goliath, ohatran'ny hitako eto ny paoziny, tsy sanina dia nijery an'i Davida azy. Nisandratra tao anatin'ny fotoana fohy. Halleloia. Ry havana malala.
Angataony Andriamanitra mba hitina aminao. Andeha hamakivaky an'ity tany ity ianao, tadidio fa Goliata be dia be manodidina antsika. Mbola nisy vato anaky 4 tao anatin'ny kitapony Davida tao, mbola hifanenany amina Goliata anaky 4 iny zany. Iandrasana Goliata 4 zany iny. Ny Goliata dia misy foana, hifanena amintsika foana. Fa anananao ve ny vato? Anananao ve ny fanahin'Andriamanitra? Ahafahanao mandresy. Angatao zany androany. Dia ho hitanao fa hiova daholo ny fiainanao, ny fomba fandraisanao zavatra, ny fomba fiainonao zavatra, ny fomba fiatrehanao ny olana. Tsy mitovy amin'ny olona tsy voaositra santsony ianao. Halleluja. Tsy ianao intsony ny atahotra sy angororo eo alohan'ny Goliata ny avany. Fa Andriamanitra malala fa nanositra anao izy. Tsy ilaina koa zany fantatry ny olona, na tsy fantatry ny olona ianao hoe voaositra tsy maninona zany. Fa Andriamanitra mahafantatra fa nanositra anao izy. Halleluja. Tianao Jesosy a. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra minao fa mampahery antsika izany ten'Andriamanitra izany dia. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen. Miavaka tsika amin'izao fotoana izao dia hisaotra an'Andriamanitra. Ny amin'ny teny, angataka koa tsika. Mba omeo ny osotra ho azy Jesosy. Mba hosory koa. Amen. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny teninao androany. Mampahery anay indray ianao fa eto amin'ny fiainana feno Goliata ny misy anay Andriamanitra. Ary saika Goliata daholo no mijoro manodidina anay amin'izao andro farany izao. Ny fakapanahy, Goliata ngeza-be eo anoloanay Andriamanitra. Ny ady, miseho amin'ny endrika Goliata eo anoloanay. Ny aretina isan-karazany, ny olana isan-karazany. Efa tsy mba kelikely intsony ny fomba hisehoana izy ireny, fa saika goavana be avokoa Andriamanitra. Ary ny tanjon'izy ireny dia ny ambabo anay. Akanay iray manontolo mihitsy, ambabo ny fiainanay rehetra mihitsy. Tsy ny ampaham-piainanay ihany ny tiany alainy, fa ny amin'ny rehetra mihitsy ny tiany hopapoina Jesosy. Fa tsy vitanay indraindray ny manohitra. Mila ny osotro izay fanay mazy. Hosory izay Andriamanitra. Hosory izay tsirairay avy, izay mpanaraka an'izao fandaharana izao. Omeo ny fanahinao izay Jehovah. Ahafahanay mandeha. Amen. Ny vatanay tsy afaka niova ho ngeza. Ny vatan'i Davida ny avana tsy niova. Na dia nosorana azy izy, tsy nahangeza ny Davida ny ositra, tsy nampatavy anazy, tsy nampabota anazy, tsy nampalava anazy. Fa ny vatany niany, mena volo kely, tanora kely. Fa ny zavatra tao anatiny no niova. Ny tontolony rehetra no niova. Amen. Tsy hanova ny vatanao akory ny ositra izay raisinao androany. Azagaga ianao fa ho io ihany ny pozinao. Fa ny any amin'ny tontolo tsy hitany masonao any kosa, ny fanaratsiny amin'ny rivotra dia mahita. Amin'ny alalan'ny fandresenao fa voaositra ianao. Amen. Hosory izay Jesosy. Mila ny fanahinao izay mba hidina aminay tsirairay avy. Ameno anay. Andresena iny. Halleluja. Ka tsy izay intsony ny ady. Araka ny toro-teninay teo fa tsy ny sabatra sy ny lefina no hiasa. Fa ny anaranao Jehovah Andriamanitra. Na mampiasa sabatra sy lefina ny devoly, tsy zanonao malinay azy. Fa ny osotra ho fanay maso. Misaotra Andriamanitra. Ary indray izay androany, iny fiainanay, ianao hitantana anay tsirairay avy indray raha hamakivaky an'ity tontolo andro ity. Tontolo andro mpandresena, tontolo andro mpitahiana sy fanaminana ho anay izany tontolo andro izany. Ahitanay fitisitraka eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Manao ny tera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Taratafitsika androany voatapitra, lasa be mihitsy ny fotoanantsika, tsy maninona ny ampizany satria ny ten'Andriamanitra mihitsy ny lavalava. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, hifanao veloma aritsika, amin'ny latsinainy indray mionety raha mbola tsy tonga Jesosy. Amen. Ny fanahy ny tontolo atoandro. Nanositra ny toro-teny somafaly amin'ny balahiana izy. Miteraka itony fandefasana ny fatotra izy. Sy fampahiratana ny masoja. Magafaka azy akory. Andriamanitra, nahary izao rehetra izao. Atoro eto any ny asanao.
izay tsy takatry ny sainao ka ny finonany eny tsy ay atao ho tanteraka efa nananao ny drafitra sy eny hitrangeto aminy ty sasakana ny osamba eny miaseto aminy aoko sitrany anao ho afaky anao raisony famonjena miala enanao sy ny olanao mamahy tsy ho hitanao mitsony ka raha isoeriny raha sy ny fanainy ny fiadanana zay tsapanao mandrakiza Gara songerini rasifanaini ni fiadarana zay tsapandao zao mandrakiza Marisa, Marisa, Marisa Atuetani biasana Satria inao atao izay tsy takatry ny sainao ka ny fitonany eny tsy ay atao ho tanteraka efa nananao ny drafitra sy hitrangeto aminy ka tsy sasakana ny mosotro mahery iaseto aminy aoko sitrany anao ho afaky anao raisony famonjena Niana yetu suyule no mamai Suyita na witsuye Karai sonye Nini Raisni fanaini Nifiadana na zetsaba nauza Umaja kiza Karai sonye Nini Raisni fanaini Mi fiadarana zay tsapanao zao mandrakiza Fiadarana zay tsapandao zao mandrakiza Karai songerini rasy fanani Mi fiadarana zay tsapandao zao mandrakiza Mi fiadarana zay tsapandao zao mandrakiza Fiadarana zay tsapanao zao mandrakiza